Madagasikara. Aina iakatra ny vidin'ny solika manomboka ny taona 2020. Tsy naharesy lahatra ny andraisan'ny Madagasikara ny lalaon'ny nosy amin'ny taona 2020. Nareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Eo amin'ny politika avy hatrany aloha dia namoaka fanambarana androany ny antoko tiako Madagasikara manoloana indrindra ny fikasana ny ambadimbadika any hikitika indray ny lalàna momba ny fanoherana, lalàna izay mbola tsy nampiarina akory teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Misy ambadika politika io raharaha io raha ny fahitan'ny antoko tiako Madagasikara an'izay. Dia rahantsika ny tati-baovao hoentin'ny Noro Fitiavana sary ny tahiry ny aina. Mivaky toy izao ny fanambarana avy amin'ny antoko tiako tiako i Madagasikara androany Asabotsy 17 Jolay 2020. Taoriny ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana iantsona fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-dolona manomboka amin'ny alatsinainy 12 Aogositra izao ka anisan'ny lohahevitra hodiniana amin'izany ny lalàna mifeny antoko mpanohitra dia nivoromaika tsy ara-potoana ny Birao Nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara izay tratra antso ary manao izao fanambarana izao. Ny antoko tiako i Madagasikara dia mahatsapa fa misy ambadika politika izao fandiniana indray ny lalàna mifeny antoko politika izao satria efa misy ny lalàna Manankery dia ny lalàna faraiky 24 tsipika aotra 13 momba ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra. Fanovana ve sa fanavaozana sahady io lalàna io no heveriny fitondram-panjakana atao kanefa lalàna mbola tsy nampiarina akory ary tsy mbola hita izay lesoka aminy. Ny didy fampiarana io lalàna io aza mbola tsy navoaka ny fitondrana hatramin'izao. Amin'ny mampanohitra ny antoko tiako i Madagasikara dia miezaka hatrany ny antoko mampafantatra ny vahoaka malagasy ny zava-misy ny fanapahan-kevitra tsy mety eto amin'ny firenena. Izao fihetsiky ny fitondrana izao dia heverinay fa taratry ny fanaparam-pahefana sahady ka hijoroanay lalandava ny filazana ny marina amin'ny vahoaka. Izao ihany koa dia mariky ny tsy fanajana ny tany-tan-dalàna ka izay lalàna metimety amin'ny mpitondra ihany no ezahina ampiarina fa tsy mijery izay mahasoa ny vahoaka. Noho izany, ho an'ny antoko tiako i Madagasikara dia ny famoahana ny didy fampiarana ny lalàna 12 tsipika aotra 13 izao no maika fa tsy ny fanavaozana na fandaniana ny lalàna vaovao. Araka nefa nitsidika tamin'ny sary teo dia manambahiny ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS tsy izany fa Ramatoa Olga Ramanasona, sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara. Mirabanao tompoko amin'izao nanekenao ny tonga eto amin'ny fahitalavitra MBS izao. Miarabanao Rina Rabe Malanjara ary miaraba ny fijery ny fahitalavitry ny MBS sy ny mpiaino ny MBS ihany koa tena. Eny ary ny fantanina apetraka aminao voalohany dia ny hoe misy indray ny hoe fampiantsoana ny parlementaire ivory amin'ny 20 Aogositra ho avy izao andinika lalàna momba ny hoe fanoherana eto amin'ny firenena. Inona indray io fivoriana io fa maninona indray no misy an'izany, inona tena tokony ho fantatry ny olona amin'izay ambadibadika any. Marina tokoa izany fa nanaitra ny olona maro ary indrindra nanaitra ny antoko tiako Madagasikara ny fampiantsoana ny antemiera rotota io dia ny antemieran-dola sy ny antemieram-pirenena amin'ny 12 ny volana Aogositra izao izay mahakasika moa zany ny lalàna ny fehiny satan'ny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra. Taitra ihany ny antoko tiako Madagasikara tamin'izany satria ny zavatra niendrasana dia hoe ny didy fampiarana ny lalàna 12 tsipika aotra 13 mahakasika ny satan'ny mpanohitra sy ny antoko mpanohitra kanefa dia izao hoe fampiantsoana ny antemera rototo izao anova na koa hanao fanavaozana nga zany lalàna zany. Mampiahiahy anay Madagasikara le izy dia nivory maika ny Birao Nasionaly ny tiako Madagasikara zany nijery izay sy mandinika izay hoe inona ny antony ity. Rehefa nandinika izay namakafaka
dia ny zavatra hita zany dia zao hoe tena ambadika politika io fanovana n'io lalàna io zay lalàna mbola tsy niatra akory mbola tsy hita hoe inona no lesoka ary indrindrindrindra lalàna ny volavolainy ireo mpahay lalàna sy ireo atao hoe mpandinika manam-pahaizana dia tampotampoka eo dia hoe ovainy didy fampiarana ihany tokony avoaka nefa hoe iatsona indray a ny antemera anova nanao fanavaozana na anova iny misy aminay zany a tiako Madagasikara dia misy ambadika politika eo satria mifono zavadalina nge io lalàna mikasika ny mpanoratra sy ny antoko-mpanoratra io zay ny lalam-panorenana no mametraka anazy a ary ara-dalàna tsara ny fisiny zany hoe antoko-mpanoratra sy ny fanaovana ny asa fanoherana zany a ampandrosoana indrindrindrindra moa anaraha-maso a ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana sy ny gouvernement. Fantanina momba nyity le hoe lalàna momba fanoheran'ity any le hoe 2.20 sy 4 3.20 mbola tsy nampiarina ozy ianao dia efa tadiavina ho kitikitihana indray fahitan'ny antoko-tiako Madagasikara azy inona ao anatin'io lalàna 2011-03 io no heverinareo fa tsy azoazony eo amin'ny fitonana ka hanovana n'ity fivoriana amin'ny 12 aogositra ity. Fantatsika tsara fa io lalàna io a dia manolotra sy manendry zay hoe ho folohan'ny antoko mpanohitra rehefa nametraka ara-dalàna ny taratasy mampanohitra azy izy eo anivon'ny ministèrany antitany ary voasoritra ao fa azo atao tsara ny manolotra folohan'ny mpanohitra na tsy parlementaire ary izy na tsy solombavam-bahoaka ary izy na tsy loolona ary izy fa olona tsotra kanefa rehefa voatolotra izy ho folohan'ny mpanohitra zany dia lasa mahazo manana zo ho solombavam-bahoaka ary manana zay hoe satany mahasolombavam-bahoaka zay ary mitovy laharana amin'ny filoha lefitra eo anivon'ny antemera-pirenena. Ho an'ny tiako Madagasikara zany rehefa natanteraka ny fametrahana ireo mitota taratasy rehetra amin'ny mampanohitra azy izy ary nafen'ny fepetra dia afaka manolotra tsara any filoha mahakaravalomana na filoha nasionaly ny tiako Madagasikara hitazona izany hoe toerany mampanohitra zany ary zay angamba ny mampatahotra ny mpitondra fanjakana ankehitriny ka mitady lalana anilihana sy indrindrindrindra anamboarana sy anavaozana indray io lalàna io. Aminay zany dia fanapara-pahefana fanaovana didy-jadona ary tervamanta fotsiny anovalana lalàna zay mbola tsy nampiarina akory dia nefa avoarina sahady. Ny takinay zany dia hoe maika ampiaro avoay ny didy fampiarana io lalàna makasika ny satany mpanohitra io dia ny lalàna 2.10 tsipika aotra 3.10 io ny tokony ampiarina maika amin'ny alalan'io didy fampiarana io fa tsy fanovana lalàna zay mbola tsy niasa akory. Fantanina farany tompoko izay zany no ataonareo mandra-pahatonga n'ilay 12 aogositra le fampetsoana ny parlementaire. Ny ataonay zany zao dia mampafantatra ny vahoaka mihitsy hoe ny zavatra misy eto amin'ny firenena zany ary zay raha teo ny antopisiny ny antoko mpanohatra milaza ny marina milaza ny zavatra tsy mety ary indrindrindrindra ary fanina ho an'ny mpitondra fanjakana tsy hanaonao foana raha ity fanovana lalàna sy fampetsoana ny antemera rototo ity zao dia aminay zany tena hoe tsy mety satria voalohany indrindra lalàna efa misy tokony ampiarina faharoa fanaovana tsinotsinona ireo mpamolavola ny lalàna toy ireny ary fahatelo moa zany dia fanaovana tsinotsinona didy-jadona hoe iaho tervamanta fotsiny ny vahoaka malagasy satria tokony hiara-iasa amin'ny andraikiny avy ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohitra ary manitsy ny mpanohitra raha ohatra ka tsy mandeha amin'ny tokony izy ny lalana ataon'ny tondrany ny mpitondra fanjakana azy dia zay le anjara ndraikitry ny mpanohitra ka fatahorana ary ve zany mba ataoko hoe tsisy mpanelingelina no mahatonga ny mpitondra fanjakana hanovana io izy io fa raha any amin'ny tany mandroso
lay équilibre de pouvoir zay ny filaza azy zany a io ny tokony isy a mba hampandeha tsara ny firenena sy hampandroso ny firenena. Eny ary dia isaorantsika Ramatoa Olga Ramanazona zay secrétaire général ny antoko tiako Madagasikara nitondra an'izay fanazavana teto amintsika izay misaotra anao tompoko. Makasitraka atsika piaino. Eny ary mitoy ihany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS nisy ny fikambanana anankiray foibe ihany koa no azo ilazana azy izay namoaka fanadiadiana ka tamin'izany no nilazany fa ahina hiakatra ny viditsolika amin'ny 20 sy 20. Inona mety mahatonga an'izay? Ny etra alain'ny fanjakana ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny tombom-barotra alaina amin'ny resaka varotra zany amin'ny ankapobeny ity resaka solika ity ary eo ihany koa ny resaka Venezuela. Ndeha rahantsika ny momban'izay fanadiadiny noro fitiavana sary ny tahiry ny aina. Atahorana hiakatra indray ny viditsolika ny taona 20 eto an-toerana raha ny nambarany foibe iray mpanao fikarohana ara-toekarena. Antony maro moa no heverina fa hitarika ao amin'izay fisondrotana viditsolika izay. Anisan'izany ny fikatsoana amin'ny lafiny toekarena, ny etra alain'ny fanjakana, ny sandam-bola ariary ary ny tsy fisian'ny mangarahara eo amin'ny tombom-barotra alaina. Raha ny fanadiadiana hatrany hatramin'ny fiafarany ity taona 2020 ity, ny vidin'ny gazoala ihany izay be mpanjifa indrindra no fantatra fa ho voatazona raha toa ka hisondrotra izany amin'ny fiandohan'ny taona vaovao 2020. Marina fa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena mihitsy no atahorana hisondro-bidy ny solika raha toa ka mitohy hatrany ady eo amin'ny Etazonia sy Sinina. Eo ihany koa ny fiazonana ny Iraniana ny sambo mpitatitra solika andry zareo Britanika. Fanampan'izay ny ady mitranga any Venezuela atahorana ihany koa ampiakatra ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny Venezuela izay anisan'ny firenena manana tahirin-tsolika be indrindra. Raha tsy aivana somary nahitana fidinany kely ny viditsolika tao anatin'ny 3 volana, izany hoe nanomboka ny volana Jona teo, raha nandraona ny ampiakatra ny sarandalana ny mpitatitra. Etsy andaniny, nampanantena ny mpitondra ankehitriny tamin'izany fa ampidinina lavitra ny viditsolika. Saingy ankehitriny tsy arakarak'izay fampanantenana izay ny taremarika misy. Raha toa ka 500 sy 3 ariary ny litatry ny gazoal nanomboka ny volana May teo, 400 sy 3 ariary izany amin'izao. Ny lasantsy kosa raha toa ka 407 ariary ny litatry tamin'ny volana May, 100 sy 4 ariary izany ankehitriny. Ny solika fandrehitra raha toa ka 300 sy 2 ariary izany ny volana May teo, 300 sy 2 ariary izany amin'izao araka ny taremarika avy eo anivon'ny ofisy pirenena misana ny angovo sy ny akoranafo. Arivo renivohitra momba ny resaka hoe fahasimban'ny lalana amin'ny toerana sasany dia mbola miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny olona eny amin'iny komma 17 hektara iny. Ny antony dia misy ireo sarona lakan-drano izay miala ary miteraka mihitsy ny fahatapahan-dalana izany ary dia mitaraina monimponina ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa misy ihany koa ny andraikitry ny rehetra mba ny aminy hoe mahay manaja ny zavatra izay iombonana. Laurette Berton no mitondra vaovao amintsika sary ny Mathieu Princy. Tsy mitsahatra ny mitaraina ireo mponina eny amin'ny manodidina ny komma eny amin'ny 17 hektara Tsinanana manoloana ny fahasimbana lavareny misy eo amin'ny lalana miazo ny boulevard iny. Vao tsy ampy iray volana akory izay no nasiana fanamboarana ity lalana ity, efa nandray andraikitra ny teo anivon'ny fokontany araka ny nambarany manodidina, saingy izao izy potika izao indray. Ankoatra ny fahasahiranana manjony mpampiasa lalana, dia misy fiantraikany amin'ny mpivarotra eny an-toerana ihany koa izao fahasimbana izao. Tena hita problème amin'ito lalana tapakito, miteraka embouteillage na fivarotana ety ary lasa misy fandraisany. Misy fandraisany be dia be mahitsy iny, miteraka embouteillage lasa miteraka problème zay ankizy mijorojoro eto dia rofo polisy. Lasa migadragadra fa tany fotsiny ihany ilay ankizy sasany.
dia izay zany tena tokony amboarina le lalana tokony mandraindraikitra aloha fokontany ety aminay aloha voalohany indrindra aloha tokony mba hijery an'io akaiky. Tena marina amin'ny lalana zany tokony mba hoe ambara ny fanjakana le izy fa nampandeha raha mijaly na le tsena ety aminay lasa tsy mety tsony satria le kily tsy mety akaty tsony ny azo le lalana tapaka efa malaza be tanrefa tapaka lalana aty amin'ny kombo tokony mba ambara fanjakana le izy tena marina. Atsika malagasy tsy mahay malaza zavatra ka na imbara njato amboarina io efa tokony hoe liteny zavatra mandeha chargement antsika raha 3 tonnes na 3 tonnes 5 4 tonnes donc zany raha akanjona zazakely 2 tonnes ampanaovana 10 tonnes na 7 tonnes tsy maintsy rovitra zay koa io zavatra eto etsaka manam-pahefana sénateur député ministre tsaikotsaiko be galona isan-karazany eto daholo fa io le fandaran'ny ACM radio amba masy hita io. Amin'ny mantsana dia misy ihany ny passerelle na tetezakazo mamaha olana ireo mpitondra fiara sy moto. Tranombarotra raiky tsy lavitra eo no mamatsy azy io an-tsitrapo. Saingy rehefa alina ny andro dia esorina teo io ka tsy azo aletan-teraka iny lalana iny. Ireo mpamily mpitondra fiara lehibe no mpanimba io lalana io raha ninambarany mponina hatrany. Tsy misy pahita manko izy ireo rehefa amin'ny matonaly ka manao hitsin-dalana avy hatrany na dia efa fantatra aza fa mihoatra ny lanja tokony ho izy ny fiara andesiny. Eo amin'ny tontolon'ny fiarina kosa efa nisy ny didy izay mandrara ny fitrandrahana sy ny fifezivezeny azo voamboana. Efa ela ihany koa no nitaraina zany ireo hoe mpampiasan'io karazana hazo eo amin'ny resaka hoe fidiram-bola. Manoloana ny izany rehetrarehetra zany dia tsy voafeh izay sehatra izay. Rarana ny fitrandrahana ny azo voamboana sy ny fivezivezena tsisy kosa nefa ny antsoina hoe fanapahan-kevitra izay entina mamaha olana manoloana n'izany izay tokony ataony ny fanjakana ka ireo mpivarotra sy mpikirakira nyity resaka voamboana ity no sahirana. Andeha rahantsika ny tati-baovao sarin'ny Mathieu Princy tanteriny Lorety Berton. Tsy ny kakazo voamboana ihany no ampiasain'ny mpandrafitra sy ny mpivarotra fanaka fa misy karazan-kazo hafa ihany koa toy ny kesika sy ny hazoala. Mampijaly ny mpivarotra mivelona amin'ny fivarotana fanaka ny lalàna izay nandrara ny fitrandrahana sy ny fivezivezena hazo. Misy ihany koa ny antony maro hoy ireo mpivarotra. Ny olana sedrainay eto zany ny fourniture ampiasainay miakatra be daholo nefany ny masokarena mitombo nefa vidy tsy manana an'izay fa tsy mahasapory lafo ny client amin'izao. Apainy daholo ny anay ny ampiasainay ity. Ny pay misondrotra be moa fa nalamanga koa efa midy dia tsy dia misy mihitsy ny pay amin'izao. Zay problème anay ety. Hitaraina ny mpivarotra fanaka etsy amin'ny komma 67 hektara fa tsy mandeha ny tsenan'izy ireo. Ny volana jolay tahaka izao anefa ny tena mahamaro ny mpanjifa raha ny mahazatra isan-taona. Ankehitriny zara raha mahalafo raika isa-tapa-bolana. Ny tsena aloha zao tena mamay be le tsena ao satria raha taloha zao zay raha tokony mba malafo roa zay ao anatin'ny herinandro so hoe vo tapa-bolana ray volana sy tapany zay zao reo mbola tsisy ny hetsika mihitsy reny neta. Ny akora ampiasainay zany zao dia resaka hazo e. Resaka hazo sy fitaratra ohatr'izao ny zavatra ataonay zany zao. Anamboarana fanaka, varavarana, rehefa resaka momba hazo zany dia ataonay daholo. Commande zany amin'izao aloha tena tsy dia misy tsony ny commande. Taloha zay ao anatin'ny ray volana mety mavita commande 4-5. Zay tena tsisy mihitsy zao commande amin'izao tsy ny hazo amidy ary anaovana anazy tsisy. Rehetra raha tsy lafo tsy afaka makandray nefa ny hazo efa mety tsisy mihitsy le hazo. Zay zao rehetra zao hazo efa tamin'ny volana février zao rehetra ny efa tao. Reo hazo nanaovana amin'ireo fanaka ireo dia ireo no nampiasainay dia ireo zao zany dia raha tsy lafo indray ireo tsy azo tsy afaka maka nefa le zavatra ho alaina tsy misy le hazo ho alaina tsisy. Zay moa zany tsy maka hazo ihany apotony fa eo an-dravoangy zay no maka hazo. Eo ngefa fa tsisy hazo raisina tsony mihitsy tena tsisy. Ny mampalahelo ny mpandrafitra sady mpivarotra dia ny mpanao asa tanana madinika no tena mijaly amin'ny fiakaran'ny vidin'ny kojakoja ampiasaina anaovana ireo fanaka. Mahatsapa zay zany eo tena diso voafely eo ka le vahoaka majinika zany le mpanao asa tanana majinika fa lasa le ohatrany hoe boaty zany na le manamanam-bola ny tena mahazo vahany eto amintsika. Zay zany ny tena olana anay aty dia lasa miakatra be masokarena anay nefa ny fahefa vidin'ny olona tsy mahatakatra azy. Tsy ny hazo ihany fa resaka materielina rehetra mihitsy zany. Fa ny hazo moa zany iny tena akora fototra dia nefa iny tena mampijaly ny olona.
miezaka manatsara ny kalitaon'ny vokatra amidiny ny mpivarotra fanaka raha ny nambaran'izy ireo. Mila fiangaliana fatratra izany ary mandany fotoana maro. Ny indro kely anefa misy ny olona sasany no tsy mijery izany kalitao izany ary mivarotra amin'ny vidiny ambany noho ny tokony ho izy. Manimba ny tsenany efa matianina nefa izany. Amin'izao fotoana, 400 ariary ny mora indrindra amin'ny seza salon raha roa sy iray tapitrisa ariary ny lafo indrindra. Miankina amin'ny kalitaony izany. Faivadika vaovao hafa mihitsy isika eo amin'ny tontolon'ny literatiora an-tsoratra dia maro ireo mpanoratra no manana ny maizy anisan'izany ry Jean-Joseph Labe Arvelo, ry ny Havana Ramanatoine, Jean Arvony sy ny maro samihafa. Fa anankiray amin'ireny mpanoratra manana maizy azy ireny i Boulespard na i Rafanoarana. Ny tanora amin'izao fotoana izao dia tsy dia mahafantatra loatra an'ity Rafanoarana ity. Androany teny Behoririka dia nisy ny fampahafantarana an'izany mpanoratra manana ny maizy azy izany. Laurette Berton no mitatotra ny vaovao, sarin'ny Mathieu Princy. Raha misy manome zavatra hoanao kinyamteny hoe misaotra toko. Tononkalo isan'ny ainy rehetra tsy anjery ilay hoe mahaiza misaotra, saingy vitsy ny mahafantatra fa iray amin'ny sanganasandra fanoharana na i Boulespard izy iny. Tsy ireo ihany fa betsaka ny asa soratra vitan'ity mpanoratra malaza ity, izay saika efa very avokoa ny akamarony. Nampahafantarina ny sabotsy 17 Jolay teo tetsy amin'ny Nosy TV Behoririka ny momba ny Boulespard na i parabola ihany koa no isan'ny solonarana nandesiny fony fahavelony. Ny zanajafo ny antsoina hoe Lila no isan'ny angadina nanana izao hetsika izao, izay mpikambana ao amin'ny Avatsa UPM. Zay taranany dia fa ho zay za sy Rafanoarana samy volana Jolay no teraka dia tena hoe zava-dehibe amiko no manao le izy. Moa koa Rafanoarana efa maro ny olona tsy dia mahafantatra azy tsony amin'izao indrindra ny tanora dia nitanjoko amin'ilay izy zany hoe mba hisintona ireo tanora ity indray ny zavatra efa taloha ny soratra sy ny kanto malagasy fa elaelany ihany telona efa taona angamba an'izay marobe no zavatra fikarohana satria maro ny asa sora mivery dia izao vao tena hoe hita ny akabeazany fa mbola tsy izy rehetra dia izay hita aloha no natao mba ahafantaran'ny olona azy. Rozanareo voalohany indrindra nanampy voalohany tamin'ny entana efa naprimin'ny zareo tany dia misy koa ny zafikely izay napirina ny ireo vakoka izany dia teo koa ny Avatsa UPM koa anisan'ny nanampy be tamin'ny fikarohana tany amin'ny akademia sy ny tahirom-boky nasionaly tany. Mpanoratra nahafeny karazana literatiora an-tsoratra rehetra Rafanoarana ary nahafolaka tsara ihany koa ny hainteny. Vorilanina ny fianakaviany sy ny taranaka navelany na tsiaro ity andrareziny asa soratra malagasy ity. Teraka ny taona 1970 izy raha ny fikarohana natao taty aoriana, saingy ny taona 1970 no voasoratra tao amin'ny karapanondrom-pireneny. Rasoa Miaramanana no anarana nomeny iray aman-dreniny azy teo am-pahaterana. Teo amin'ny 12 taonany anefa dia nampisalorina ny anaran-draibe ny Rainjavy Fanoharana izy, ary avy amin'izay no nahatonga ilay hoe Rafanoarana. Kambotobola kely Rafanoarana satria vao 2 taona monja izy dia efa nidao ny fahafatesana ny reniny, ary ny iray ny Ramangarivo no nitaiza azy. Nananjanaka 5 mianadahy i Boulespard na Rafanoarana. Mbola velona ny rovavy amin'ireo zanan'ireo dia i Bebesoa izay vavy matoa ary Bebe Noro izay zanany fahatelo, ary efa manana zanajafy. Manana ny fahatsiarovana indray izy rovavy sisa velona ireo. Nanamafy Lila fa tsy maintsy tohizana ny fikarohana anangonana ireo sanganasany raibeny ireo. Tsara ny manamarika fa 3 taona eo ao no lany nanaovana ny fikarohana sy ny tadiavana ny angona rehetra na ahafahana nanatotosa izao tsiaro ho an'ny Boulespard izao. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa momba ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasina Indiana dia fanontaniana petraka ny maro ny hoe rehefa vita ny tany Maurice dia iza indray ny firenena andray izany lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasina Indiana izany. Ny nosy Maldiva no andray izay andiany manaraka izay satria ny antota taratasy natolotra ity nosy ity no naresy lahatra ny filan-kevitra iraisam-pirenena mikarakara ny lalaon'ny nosy. Mba anisan'ny nitondra ny antota taratasy ihany koa i Madagasikara no tarihan'ireo mpitondra fanjakana saingy tsy naresy lahatra ny olona izany. Ndeha raha antsika ny tsara ho fantatra momba an'izay teo amin'ny rindra-tsarin'ny Tahiry ny aina.
Fahafambaraka sy enatra indray no nisalorany firenena malagasy iray manontolo satria i Maldive no andray ny andiany manaraka amin'ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasina indiana. Androany maraina tao Maorisy no nahafantarana an'izany. Tsy naharesy lahatra ny filan-kevitra iraisam-pirenena mikarakara ny lalaon'ny nosy ny antota taratasy no entin'ny Madagasikara fa i Maldive kosa dia naharesy lahatra izany mpikarakara izany. Ny filoham-pirenena malagasy mihitsy anefa no nitarika ny delegatsiona malagasy nandritra ny fandresen-dahatra nanolotra ny antota taratasy amin'ny andraisan'ny Madagasikara ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasina indiana amin'ny andiany manaraka ny sabotsy 20 Jolay lasa teo no nanolorana an'izany antota taratasy zany. Mazava loatra fa tsy ny vahoaka malagasy tsy manatsiny no nitondra ny antota taratasy eo amin'ny fandresen-dahatra fa ny mpitondra fanjakana teto Madagasikara. Noho izany dia ny mpitondra fanjakana no tompona andraikitra amin'izany raharaha izany. Mila fahaizana ny mitondra firenena, mila fahaizana ny mandresy lahatra ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy vita ny famalifaliana vahoaka amin'ny endrika ivelany fotsiny na ny fanatonoana sorisory amin'ny alalan'ny fety indray miserana. Ny mpitondra raha teo eto amin'ny firenena dia andeha hanao vakansy. Dia eto zany sika mianakavy aloha sambany ihany koa izany hoe Maldive izany no andray ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasina indiana. Maldive firenena lazaina fa kely kanefa nametrahan'ny olona fitokisana. Eo amin'ny baolina kitra kosa tsy mitsahatra mivoatra ny tontolon'ny fitsarana ny baolina kitra indrindra eo amin'ny iraisam-pirenena. Madagasikara dia manana mpitsara iraisam-pirenena saingy tsy maintsy misy dingana arahana vao tonga amin'ny izany. Ndeoary hoarahantsika ny fanadihadiana momba an'izay teo amin'ny rindran-tsary ny tahirin'ny aina ihany. Misy fepetra ny fafahana misalotra ny anarany mampitsara baolina kitra iraisam-pirenena. Ny federasiona malagasy amin'ny baolina kitra no mandefa isan-taona ny anaran'ireo mpitsara malagasy mandalo sivana any anivon'ny federasiona iraisam-pirenena amin'ny baolina kitra na ny FIFA rehefa avy nakana ny hevitry ny confédération africaine ny baolina kitra na ny CAF. Tsy maintsy misy ny fanadinana an-tsoratra sy ny fampiarana ny ambony kianja ary tsy azo atao ambanin-javatra ny fizahana ara-pahasalamana. Maharaka ihany koa ny fitsarana amin'ny alalan'ny vidéo ny mpitsara baolina kitra iraisam-pirenena avy eto Madagasikara. Ny mpitsarantsika dia efa misy ny ofana tamin'ireny hoe fampiasana ny vidéo assistance referee na vara ozy izitsika izay nanao CAN na nanao coupe du monde satria ny mpitsarantsika dia efa nisy nanao coupe du monde vehivavy zao teo tany Fransa na nanola tamin'izany tsika ny CAN teo farany teo na olana natateraka izany tsika izay efa niofana amin'ny resaka fampiasana ireny fitaovana ireny. Manana arbitre afovoany iraisam-pirenena efatra i Madagasikara eo amin'ny lehilahy amin'izao fotoana izao. 7 mpitsara mpanampy, 2 kosa mpitsara amin'ny beach soccer ary ny vehivavy ihany koa dia manana mpitsara iraisam-pirenena isika eto Madagasikara. Dia iny vaovao ny fitsarana baolina kitra iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naritra hatramin'ny farany. Samy ho tahian'Andriamanitra, veloma tompoko.